iray andro iray ara-paminaniana midika ho taona iray, zany hoe raha dika antsika tsotsotra zany dia 990 taona no iaran'izay fanenjehana izay ny zanak'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. 700 talohan'ny Kristy no nanombohan'izy io, ary efa nifarana moa zany izay hoe fanenjehana izay tamin'izany fotoana izany. Tamin'io resaka fanenjehana io dia nivoaka ho mpandresy mandrakariva ny zanak'Andriamanitra, ary nanana ny lalana izay nitondran'Andriamanitra, nanafahana ny zanany foana Andriamanitra. Dia raha miresaka indray isika amin'izao vaninandro ankehitriny izao, dia ity ao amin'ny Daniela 7 ity no hiatra ny zavatra ho tenenina amintsika vahoaka an'Andriamanitra, dia tsotra ihany dia ny hoe hiara ny fanenjehantsika, mbola hisy fotoana izay hiara ny fanenjehana isika. Raha miresaka an'izany isika dia milaza angamba ny an-tsaina any hoe ohatrany tsy ho tanteraka raha izao fandehan'ny zavatra izao, satria ny antony itenenana izany dia ny hoe raha ny Etazonia manokana izao malalaka ny fivavahana, afaka mivavaka amin'izay tiany ny olona rehetra, afaka mivavaka amin'ny fotoana izay tiany ihany koa ny olona rehetra, tahaka ny eto Madagasikara ihany koa malalaka manangana ny fiangonana ny olona rehetra, tsisy maneritery satria ao anatin'izay hoe fahalalahana ara-pivavahana izay. Kanefa misy fivadihana tantara zany atsy ho atsy izay tokony hovonoina ny zanak'Andriamanitra sahady dian'izao, dia tsy inona fa ny fiangonana kristianina sasasasany ihany no anenjika ny fiangonana kristianina. Ny anton'izany dia tsotra ihany, hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izy fanenjehana, iza moa no anenjika ary iza no enjehina. Ny mpanenjika, ny enjehana dia ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoan'i Jesosy Kristy. Ireo antokon'olona vitsivitsy ireo izay tsy miray ombon-kevitra amin'ireto antokon'olona maro reto no enjehina, ho vonoina ho faty ary ho azaina mihitsy. Dia nefa ny zavatra mahafinaritra dia iverenako kely ilay toko sy andinin'ny fototra teo, dia ny hoe nefa ny olo-masiny avy indrindra hoy izy no azo ny fanjakana, tahaka ny hoe miady zany tsika kanefa efa azo antoka ny fandresentsika. Dia mipetraka indray ny fanontaniana hoe raha azontsika antoka ny fandresena, dia inona moa zany ny anaovan'Andriamanitra mbola ahatonga antsika hijalijaly, andalo ady ihany koa misy ny sasany ho vonoina, fa manintsika mbola tokony heritreritra izany zavatra izany, fa tsy tonga dia omena antsika avy hatrany ny fandresena. Tsotra ihany no ambarany ao amin'ny hery mifanandrina takelaka 5:70 sy ny 4:70, dia hovakintsika anie izay ao amin'ny leson'ny Tanora Zokiny pejy 720 izao no ambarany hoe tamin'ny andro rehetra dia ny sekoly ny fitsapana no nanabeazana sy nitaizana ireo voafidin'ny mpamonjy. Nandà teo amin'ny lalana ety dia ety tetỳ an-tany izy, nodiovina teo amin'ny memin'ny fahoriana izy, noho ny amin'i Jesosy dia niaritra fahoriana, fankahalana, fitenenan-dratsy izy. Nanaraka azy tamin'ny adiny ny fahoriana izy Jesosy zany, niaritra fahafoizan-tena sy nanandrana fahadisom-panantenana mangidy izy. Ny fanandramana maharary ny ainany no nahalalany ny faratsy ny fahotana, ny heriny, ny elony avy amin'izany. Ny fahoriana avy aminy no maharikoriko azy ny mijery izany. Ny fatsapan'ny sorona tsy misy fetrana tao hanasitranana izany dia mampanetry tena azy eo mason'ny tenany ihany, ka mameno fony amin'ny fisaorana sy fankalazana izay tsy mety ho fantatra izay tsy mbola lavo mihitsy. Izay ny antony izay mbola andalovantsika fitsapana, dia ny mahasoa antsika tanora zokiny, mahasoa antsika tsirairay avy no mbola ataon'Andriamanitra hiaran'izany ady izany. Ahoana zany fiantrehana raha tonga hoe tratran'izay ady izay ka ahazona antoka an'ilay fandresena? Tsotra ihany, dia ny miaina tahaka ny ainan'i Jesosy Kristy fony izy teto an-tany, satria Jesosy Kristy anie ka niaran'izany rehetrarehetra izany ihany koa niaran'ny fanenjehana ny apôstôly noho ny foto-kevitra izay nananany, niaran'ny fanenjehana izy noho ny famarinana izay notanany. Koa amin'izao vaninandro izay dia tsika koa izay mitanana izany izay ho ary hiaran'ny fanenjehana dia tsy tsotra ihany ny vahaolana miaina tahaka ny ainan'i Jesosy, miaina ao anatin'ny vavaka. Ary ho famaranana ny leson'ny Tanora Zokiny amin'ity dia andao hiaraka ho jerentsika ny teny izay mampahery nomen'Andriamanitra antsika
mba ahafahantsika manana an'izay fandresena izay ny teny fikasana izay nomen'Andriamanitra ho tanantsika. Amin'ny Romanina moa zany raha sitraka ao dia azonao vahiny zany rehefa manana fotoana malalaka kely ianao. Romanina 9:9-30 ka hatrany amin'ny farany. Io dia misy teny fikasana maro ao. Santionan'izany dia hoe raha Andriamanitra no momba antsika dia maninona hozy izy? Iza no atohitra antsika. Ohatrany hoe miezika fanontaniana nefa efa fahamarinana sahady ilay izy hoe tsy misy mahatohitra antsika raha Andriamanitra no momba antsika rehetra. Izay ny mahakasika ny lesony tanora zokiny fa dia ny rariana dia ny hoe mba ho mpandresy izay aran'ny fanenjehina rehetra satria Jesosy Kristy no miaraka aminy. Amen. Fifaliana lehibe ho any tondrantsika ho amin'ny lesona ho an'ny lehibe amin'ity sabata ity. Ifantoka ao amin'ny bokin'ny Salamo hatrany isika ato anatin'ny 3 volana. Matetika tokoa raha tamin'ny mbola kely ianao mamadimadika baiboly dia te hamaky izany dia tonga eo amin'ny bokin'ny Salamo dia liana ery mamaky izany baiboly izany. Asa hoe noho izy hoe eo ampovoan'ilay baiboly ve dia liana isika amin'ny famankinana izy io, fa dia mahaliana tokoa ry havana ny bokin'ny Salamo satria dia miresaka momba an' Jesosy Kristy izany. Ny toko sy andiny fototra izay antsika hakana lesona amin'izao fotoana izao dia izay voasoratra amin'ny Salamo fa 8:10, andiny fa 2:20 sy ny 3:20. Ny Salamo fa 8:10, andiny fa 2:20 sy ny 3:20 manao hoe ny vato izay nolavin'ny mpanao trano no efa tonga fehizoro indrindra, ary tamin'i Jehovah izany ka mahagaga eo masontsika. Hitantsika sahady ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany fa ny fiainan'i Jesosy no tantarain'ity bokin'ny mpanao Salamo ity. Ny fiainam-pankatoavany, ny mampiandrondry azy, ary nosoratanao ihany koa ny namadihana an'i Jesosy, ny nahafatesany ary ny tsanganany tamin'ny maty. Dia antsika nadiady tsy resaka ny momba an'izany ato anatin'ny minitra vitsivitsy. Anisan'ny tena malaza ao anatin'ny baiboly ny Salamo fa 3:20, ary mety maro amintsika izay tonga eto ny mahay tsenjery an'izany. Ilay miresaka momba ny mpiandry tsara. Jehovah no mpiandry tsy hanan-java-mahory mampandry amin'ny maitso izy, ary haitsika ny toy an'izany. Ka iza moa io mpiandry tsara io? Tsy iza ny mpiandry tsara fa Jesosy Kristy. Ary iza ilay ondry andrasany? Izao sy ianao. Any amin'iny faritra Moyen-Orient iny dia manan-danja be mihitsy izany resaka hoe mpiandrondry izany, ary manao ny ainy tsy ho zavatra ireny zatovy mpiandrondry ireny. Ary fantatsika amin'izany Davida. Ny mpiandrondry dia mitady toerana izay ahitana sakafo. Miaro ny ondry amin'ny fahavalo toy ny ambody, mitady fialofana ho azy ireo. Ary izao no tena mahagaga. Ilay mpiandrondry dia sy ny ondry dia mifankafantatra feo, ka vao miteny ilay mpiandry dia tonga avy hatrany ireo ondry ireo. Dia toy izany ihany koa isika eo amin'Andriamanitra, noarina toy ny hoe ondry sy mpiandrondry, fa Jesosy Kristy izay miandry isanao dia isika ilay ondry. Matetika isika nefa tsy mankatoa io mpiandry io fa mivily lalana, ary rehefa mivily lalana isika dia lavo any. Dia Jesosy indray avy eo mbola mitady antsika hoe aiza ianao. Manana fitiavana lehibe ny mpiandry antsika, ary tsy vitan'izay hoe miezaka fotsiny ho antsika izy, miaro sy ny sisa, fa mahafoy ny ainy maty ho antsika rehetra mihitsy izy, ary noporofoiny teo amin'ny azo fijaliana izany. Fanantenana lehibe eo antsika ary hery ho antsika tokoa ny fananana an'izany hoe Jesosy Kristy mpiandry antsika rehetra izany. Rehefa teo amin'ny azo fijaliana Jesosy dia niteny teny anankiray tao amin'ny Salamo izy, dia ny Salamo fa 2:20, andiny voalohany izany.
Izao ilay niteneny hoe Andriamanitro, nahoana dia mahafoy ahy ianao. Nahatsapa ho nilavina tokoa mantsy Jesosy Kristy. Nafon'Andriamanitra ity zanany ity. Novonoan'ny olona, nanaovana ny herisetra rehetra, na ara-batana izany, ara-pihetsem-po, ara-tsaina, teny mahery izay nandratra ny fo. Ka dia teto ilay tanteraka, ilay ao amin'ny Salamo 7:20, ny vato izay nolavin'ny mpanao trano no efa tonga fehizoro indrindra. Nolavin'ny olona mantsy Jesosy raha teto ambony tany. Tsy noeritreretin zareo mihitsy hoe izy no Mesia. Ary isika amin'izao fotoana izao, ho antsika izay manatrika eto any an-tokantrano, mbola mandany Jesosy ihany ve isika? Tadio fa izy ilay tonga fehizoro indrindra. Ary nanaiky ho faty izy noho ny fahotantsika rehetra, dia izay mino azy dia andova ny fiainana mandrakizay. Ny fijaliana izay tokony hoe hiatra tamintsika, ny fahafatesana mandrakizay izay tokony hoe hiatra amintsika izay mpanota, dia noraisiny izany ary nosoloiny teo Kalvary. Tena be fitiavana Andriamanitra ry havana. Ary mandrakizay io fitiavana izay ataony antsika io. Ny Salamo 7:20 zao dia milaza manao hoe hitahiry famondram-po ho azo mandrakizay aho, ary ny fanaikeko no ampaharetiko aminy. Mandrakizay ny famondram-pon'Andriamanitra. Inona dia hoe isika aza manao fanaikena amin'Andriamanitra zao, fa hanompo azy dia indraindray isika no mivadika, fa Andriamanitra kosa dia tsy mivadika amintsika mihitsy. Misy fotoana koa isika maheno an'ilay hoe kapok'Andriamanitra, ny fahatezeran'Andriamanitra izay miatra amintsika olombelona. Tena misy tokoa izany, fa tadiova manapetra izy ireny. Manapetra izany hoe kapok'Andriamanitra izany ary misy farany. Fa ny famondram-pony kosa dia maharitra mandrakizay. Raha somary hiverina kely isika eo amin'ny Salamo 2 dia ahitana ny faminaniana lehibe ny amin'ny fiavian'ny Mesia izany. Ary ambarany ao fa handresy io Mesia io. Ary mbola amafisin'ny Salamo 10:1 ihany koa dia misy sary anohatra izay ataon'ny mpanoratra hoe atao toy ny fitoeran-tongotra ny fahavalo. Satria mantsy taloha elabe tany Proche-Orient efa raikitra ny ady, ka misy mpanjaka iray maharesy dia hitsahany eo amin'ny atok'ilay fahavalony. Izany dia manambara fa eo ambany fifehezany tanteraka, ary resy tanteraka io fahavalony io. Dia toy izany ihany koa ireo izay mahatoky an'i Jehovah, izay tantaran'ny mpanao salamo, fa ho mpandresy isika. Ary mahafaly ny mahafantatra fa ny ratsy kay dia ho resiny tsara ao aoriana kely ao. Ary mahafaly ihany koa ny mahafantatra fa hitoetra ny rariny, ho foanana mandrakizay tsy hisy intsony ny fahoriana sy ny alahelo. Satria ilay Mesia izay mpanjaka dia honina eto amintsika ary isika dia handray azy. Ankoatran'ny mampanjaka, mpiandry tsara an' Jesosy Kristy dia mpisorona ihany koa izy, ary manao sorona ho antsika any an-danitra any. Ka dia fanantenana lehibe ho antsika ihany koa izany, satria manana-mpisorona be famondram-po sy miantra isika. Mazotoa isika tsirairay mamaky ny tenin'Andriamanitra, ary mazotoa mamaky ny bokin'ny Salamo. Fa ao no ahitantsika hery sy fiadanana. Mpiandry tsara Jesosy, mpanjaka izy, ary mpisorona ho antsika ihany koa. Izy ilay mofinaina, ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary efa nomena azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany. Koa raiso ary Jesosy, mpamonjy ny tenanao anio. Amen.
Mikasitrana hatrany ny fahalianantsika mbola manaraka ny fandaharana eto amin'ny radio Asis na any amin'ny radio na eto amin'ny tambajotra tserasera ihany koa. Dia marihana moa fa ity sabata ity, sabata manokana faharoan'ny volana marsa, dia fankalazana ny 420 taona ny nijoroan'ny radio Asis ara-panjakana teo amin'ny 20 taona teo io raha ny tena izy zany. Fa 420 taona izay no ara-panjakana. Anaraka hira isika ary mandra-pimakoma ny namana izay hitondra ny hira. Dia tiako indrindra ny ampahafantatra antsika any an-tokantrano any hoe izy avy ary no nitarika ny fotoana tamin'ity tapany voalohany ity. Ho antsika any amin'ny onjam-peo dia efa nafantatra hoe izay Katy, izay Ertina, fa raha sitrakareo rehetra izay nitarika fotoana tamin'ity maraina ity tapany voalohany ity, tontolo andro ny fiarahantsika eto, dia tao i miora izay voatonona dia mba asaiko hitsangana. Miora dia manaraka azy ao Katy, dia ao akaikiny ao Jerry Riviniena, dia ao akaikiny Jerry ao misy ny Zoky Voahirana, manaraka azy ao Satias, dia Imanitra, dia Ertina ary Yvon. Dia makasitraka antsika rehetra, makasitraka ny mpiaino ihany koa ary mbola saina moa zany antsika naraka ny fandarana hatramin'ny farany mandritra nyity tontolo andro ity. Afaka mipetraka isika rehetra, afaka mandroso avy hatrany ihany koa ny hanolotra hira, afaka mandroso lanto. Afaka manasa ny lanto isika mandrapatonga ny lanto eto aloha eto dia marianay eto ihany koa hoe akoatra ny mahafankalazana ny sabata fankalazana anniversaire ny radio Asis dia fitondranam-bavaka ny amin'ny asa fitoriana izay atao amin'ny alalan'ny radio Asis zany no ataontsika amin'ity sabata tontolo andro ity. Hisy fandaharana maro samihafa izay anasana antsika rehetra, dia ho antsika rehetra n'aiza n'aiza misy antsika zany dia hivavaka ho an'ny radio Asis. Dia ao anatin'ity hira izay iarahantsika amin'ny lanto sy vonona ity dia amin'izay no hitatazana ny fanatrina ny sekoly sabata izay hanohanantsika ny asan'Andriamanitra eto amin'ity toerana misy antsika ity.
Mankasitraka indrindra ny namana vonona Rakotondratsimba mivady nitondra an'izay hira fanehoam-pitiavana ho an'i Jesosy izay. Tonga dia hiroso amin'ny fandarana manaraka isika araka ny lazahany teo ihany hoe ao anatin'ny fankalazana ny faha-efatra amby roapolo taona ny Radio Oasis isika hitondram-bavaka an'izany Radio Oasis izany ary hanovo hery ara-panahy ihany koa moa mandritra n'ity sabata ity. Manasa ny namana Dino Rakotonyarivo sy ny namany rehetra indray hitondra antsika ao amin'ny fandarana manaraka. Roa marsa taona 2000, roa marsa 2024 feno 2024 taona ny nitokanana ny Radio Oasis. Tsy tonga ho azy fa misy toe-javatra lehibe hitranga amin'izany fanamariana fa 2024 taona izany dia miara-mitotona indrindra amin'ny hetsika ilay campagne Pentecosta 2024 izay ho karakarainy ny fiangonana Adventiste. Hery velona indray anjara mavitrika amin'ny fampahafantarana ny fifampandehanana an'izany ny departementan'ny fifandraisana eto amin'ny Fédération Madagasikara afovoany. Raha isika ho fifaliana sy tombotsoa ny andray ny vahiny voalohany atao anatin'izany fanomanana ny Pentecoste 2024 izany ny pastora Randrena Arvony Hermanitra, fantatritsika amin'ny anarana hoe pasteur Defy dao vaovaitsika tanana izany vahiny izany izay hitafatafa atao anatin'izao fanamariana izany hetsika lehibe izany. Ny voalohany aloha dia miarabanao pasteur fanatitava tratra ny tsiheritaona ny faha-2024 ny Radio Oasis. Mifampiraro soa isika rehetra ary raisitsika ho tombotsoa ny fafana miatrika izao tombo ampahavelomana izao raha eo amin'ny sehitry ny radio moa izany dia ny faha-2024 taona fampiarahaba sy mifampiraro soa amin'izany isika. Ao anatin'ny tanjany izany 2024 izany raha taona maha-olombelona hiatrika adidy mavesatra ihany koa ao anatin'izany fanamariana fa-2024 taona izany amin'ny alalan'ny Pentecoste 2024. Fantaniana fiaikana avy hatrany pasteur manahoana ny fahavonoana ny departementa hiatrehana an'izany ezaka Pentecoste 2024 izany. Isaorana ny tompo fa manana io hetsika io isika. Eto anefa dia marina manokana fa ny hetsika no fomba hetsoana azy fa ho antsika rehetra dia fiainana ilay izy. Izay aloha izany ny zavatra voalohany. Noho izany dia miara-miasa izany ireo filohan'ny departementa rehetra ka ahoana moa izany ny filaza azy tanana mifandray ny amin'ny fiatrehana an'izany miaraka amintsika fiangonana ka eo amin'ny sehatra fitaovana aloha izany dia misy ny radio izay efa iarahantsika amin'izao fotoana izao. Ao ihany koa ireo tambazotra an-tserasera, Facebook moa izany no akaiky antsika indrindra. Ny fitaovana samihafa izay mbola eo am-panomanina isika fa ny zava-dehibe izany dia miasa izay rehetra azosika ampiasaina rehetra eo am-pelantanana dia ampiasaintsika izy ireny. Eo amin'ny sehatra ara olona indray zany hoe hery velona zany dia isika pastora, isika loholona, isika mpandrindra ny liana ary indrindra ireo tompona andraikitra ny serasera na ny fifandraisana zany isam-piangonana dia efa nisy raha teo moa ny antsoina hoe lancement zany voalohan'ny taona koa miroso isika
ary ny tsy adino dia misy ihany koa ilay hoe fianarana baiboly an-taratasy izay azontsika ampiasaina satria miara-miasa amin'ny sampana asa fitoriana trano isika. Manao indray ny fiomanana ara-panahy amin'ny fiaingana satria zava-dehibe le ady hoatrehina sy fiaikana miandry anatratra ny fitoriana filanjan-tsara ho an'ny Antananarivo. Io moa izany no voalohany indrindra satria araka ny voalazantsika tery aloha dia fomba fijery fotsiny, fomba fanonona fotsiny ilay hoe programa ilay izy, fa io izany dia fiainana. Koa efa nandeha izany ireo antsoina hoe lancement, ny fitsondranam-bavaka manokana raha tia misehitry ny serasera manokana izany no resahana. Fa tsara ihany koa ny manamafy amintsika fa mandritra ny herinandro izay ho diavintsika izao izany eo amin'ny fiara-miasa amin'ny departemanta ny ao amin'ny sehitry ny ministeran'ny vavaka dia anaraka fandaharana isika isan-kariva eto amin'ny Facebook moa izany ny radio Oasis izay ho tanterahana mivantana izany koa manasa antsika ihany koa. Anahoana indray ny fikirakirana ny fifanankalozam-baovao satria ny departementan'ny fifandraisana no manana ny atao hoe moyen ahafahana mandray ny vaovao avy any fotony sy mamoaka ny vaovao avy aty amin'ny foibe. Anahoana ny tantanana an'izay mandritra ny melosy mandritra ny Pentecoste 4 Ny lamina rehetra moa izany dia miainga avy eo amin'ny departementan'ny asa fitoriana, ny asa ataon'ny tenako manokana izany. Fa aty amintsika moa izany araka ny voalazanao teo ilay fafana manatanteraka an'ilay izy dia mandray ny taridalana rehetra isika. Efa miainga any izany izao no hoe isy lamina apetraka, isy olona tompon'andraikitra ikirakira ny makasika ny atotam-baovao rehetra mba ahafahantsika tsirairay avy manaraka izany ara-potoana. Ka ny zavatra efa atao hoe mipetraka izany izao dia tsy maintsy handray anjara mavitrika amin'io izany isika tompon'andraikitry ny fifandraisana rehetra isam-piangonana. Manana minitra iray ianao ahafahana manao antso amin'ireo voakasika rehetra hifanolo-tanana amin'ity hetsika atao hoe fiainana ozy ianao teo fa tsy hetsika tsotratsotona fotsiny intsony. Eo ihany ireo tompon'andraikitra izay voambara teo voatontonona teo izy ireo fa isika rehetra no miaina sy mianoko anatin'izany Pentecoste 4 izany. Ka miainga avy aty amin'ny fanoloran-tenantsika, fanoloran-tena ara-panahy ary tonga hatrany amin'ny fampiarana izany. Akasitrahantsika ny talen'ny fifandraisana eto amin'ny Federasiona Madagasikara afovoany nanaky hitondra n'izay atao hoe fampahafantarana amin'ny ankapobeny ny fahavononan'ny departemanta hiatrika ny Pentecoste 4 Mamerina ny araba ho antsika tsirairay avy na ao amin'ny tambazotran-tserasera Facebook na ny amin'ny radio Oasis. Hetsika asa fitoriana ny filazantsara Pentecoste 4 hatrany ny resaka ato anatin'ity fandarana manokana ity. Vahiny izay tsy misy vina amintsika ny talen'ny radio Oasis, ny pastora Ratovarosoa David Olivier asaiko izy miaraka androso ety anoloana iresadresaka asa fitoriana ny filazantsara Pentecoste 4 sy ny radio Oasis isika. Miarabanao pasteur, tonga soa. Miarabanao Thierry ary miaraba ny mpiara-miasa rehetra, miaraba antsika rehetra ny atokantrano ihany koa. Anisan'ny fitaovana mahery vaika eo ampelantanan'Andriamanitra ny radio ary akatoky ny asa fitoriana ny filazantsara tsika amin'izao fotoana izao pasteur. Fantaniko voalohany dia izao hoe manao ahoana ny fahavononan'ny radio ataontsika hoe hiaraka hiazakazaka amin'ny fiangonana hanantanteraka ny asa fitoriana ny filazantsara ity. Saotra amin'ny fantaniana Thierry, ny radio Oasis izany hatreto dia tena vonona tanteraka amin'ny alalan'ireo sampandraharaha efatra ao aminy 5 akory aza raha miaraka amin'ny Facebook, ny izara, ny ampahafantatra, ny ampiaina tanteraka ny rivotry nyty Pentecoste 4 ity. Ary faharoa manaraka an'izay dia vonona ihany koa izany ny radio Oasis mba hiara-mientana amin'ireo fiangonana manerana ny federasiona apely ny vaovao mahafaly any amin'ireo toerana na sokajin'olona izay mety tsy ho tratra mihitsy raha tsy amin'ny alalan'ny onjam-peo.
vonina tanteraka ny radio Oasis natateraka n'izay azakazaka amin'ity asa fitoriana ny filazantsara ity. Manaraka izay pastora, anisan'ny fantaniana izay mety mahaliana ny olona ihany koa ity hoe inona izany ny andrasana ireo mpiantsehatra amin'ity fiarah-miasa amin'ny radio Oasis ity. Misaotra indrindra, ilaina fiarah-mientana izany izy ity jeria. Ary eto dia miantso ny any tokantrano rehetra na ianareo izay any ivelany any afaka manampy aty amin'ny radio Oasis ihany koa, voalohany indrindra ny vavaka. Tena mila vavaka izy ity satria ady ara-panahy ary mila mandresy ao anatiny izay rehetrarehetra izay tsika amin'ity Pentecosta 2024 ity, voalohany izany ny vavaka. Dia ny faharoa ihany koa, aza misalasala ianareo fiangonana, mampita vaovao araka ny lazain'ny talent départemental teo, ampitao aty amin'ny radio Oasis ny vaovao. Tsy maro ny mpanao gazety afaka ho any amin'ny isam-piangonana any, fa miantehitra aminareo sampana fifandraisana isam-piangonana kosa mba hampita ny zava-misy any amin'ny fiangonana na any amin'ny distrika izay misy anareo. Ary eto ihany koa dia manasa antsika rehetra, hoantsika izay efa mpanaraka ny onjam-peo dia asaina isika mba tsy hiala amin'ny fianonana ny radio Oasis hatrany, ary asao ny olona mba hiaino ny radio Oasis satria ampiaina tanteraka an'izany Pentecosta izany manomboka izao ny radio Oasis. Tsy ho diso fanantenana izy ireo raha manaraka ny radio Oasis. Raha fehezina izany pastora dia izao hoe ao anatin'ny fahavononana tanteraka ny ekipan'ny radio Oasis hiara-iasa amin'ny fiangonana amin'ny famitana ity hetsika asa fitorian'ny filazantsara ity. Eo ihany koa ny fiaraha-mientana amin'ny mpiantsehatra rehetra amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fampitam-baovao, ary ihany koa tsy diso anjara amin'ny fampitomboana ny mpiaino radio Oasis. Izay zany raha fehezina ny resaka fohy niarahana tamin'ny pastora Ratovoasoa David Olivier Talieny Oasis. Manana amin'ny fohy ihany koa ianao pastora amin'ny tinana fohy izay resaka izay, sy antso ho an'ny mpiainantsika any tokantrano any. Ny antso atao amintsika ny tokantrano dia izao hoe entanitsika mba hifanohana amin'ny radio Oasis amin'ny alalan'ny tolo-tanana izay azonao atao, ny alalan'ny fanatitra raha ny am-piangonana any azonao atao tonga dia manatona mivantana ihany koa aty amin'ny radio Oasis, satria izany no ahafahantsika mampitombo ny fahafahamanao manitatra ny asa eto amin'ny radio Oasis. Mankasitraka antsika rehetra ary misaotra sady ny amin'ny fahafononanao anohana an'ity radio Oasis ity. Miriare ny fédération Madagasikara foany satria izy no fédération nanana FM voalohany ny radio Oasis, manamarika ny faha 420 taonany amin'ity 2 mars 2024 ity. Efa naneo ny fahavononana teo ny talen'ny radio Oasis nao tanana miara-mandray sy soroka miara-milanja amin'ny fédération Madagasikara foany hiatrika ny Pentecosta 2024 ndao raisitsika ny talen'ny famokarana ny namana setra ny aina Volahery na i chef Volahery zany izay iresadresaka amintsika ihany koa manodidina ny Pentecosta 2024 ity. Miarabanao Andriamatoa talen'ny famokarana. Miaraba Dino Rakotonarivo, miaraba ny mpanolotrana rehetra, miaraba ny piano, miaraba ny mpijery amin'izao na tsara ny radio Oasis no 420 taona izao. Ny tenanay koa moa zany 420 taona ny asana teto amin'ny radio Oasis. Ia, anahoana ny mety ho fetraika ny Pentecosta 2024 amin'ny firafitra kampoben'ny fandarantsika mialoha mandritra ny ezaka fitoriana Pentecosta 2024. Efa nanomboka hatramin'ny voalohany taona no niresana atao amin'ny radio Oasis ny Pentecosta 2024. Ary misy velom-panontaniana hoe fanganareo adventiste mankalaza Pentecosta. Azavaina zany fa hoe tahaka ny hoe firotsahan'ny fanahy masina rehetra amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, ary mba hinoana hoe 3 arivo ao anatin'ny ray andro, mihoatra ny 3 arivo ary. Ka raha ohatra hoe radio no resahantsika dia ao anatin'izay fandarana alefa amin'io radio io zany faniriana entina mambavaka, olona maro no voakasika, ary resaka ianao hoe lanjan'ny ora izay ao amin'io mikasika ny Pentecosta amin'ny ity taona
4:20 ity dia lazaina hoe sarobidy avokoa ny ora satria na ny sport na ina moa zany tselam-panetanana na ny fandaharana rehetra izay atolotra ao dia miainana zany hoe pentekosta 4:20 izany zany hoe voarafitra tanteraka ao amin'ny fandaharana mandritra ny taona ity zany ny pentekosta 4:20. Ya, efa miazakazaka be ny teknôlôjia. Misy fomba ve mety ahafahan'ireny olona manaraka ny fandaharan'ny radio Oasis ireny mifandray amin'ny mpandahan-tenina amin'ny tompona andraikitra izay afaka manampy azy andray fanapahakevitra mandritra ny pentekosta 4:20. Tena mahafinaritra mihitsy fa isaky ny fandaharana izay mandeha ao amin'ny radio Oasis indrindra fa toriteny dia misy foana miantso ary indraindray izy ireny ivelan'ny faritany Antananarivo satria ny fandaharantsika tsy eto Antananarivo ihany no mandeha sy ny faritany Antananarivo ihany fa saika manerana Madagasikara dia izay no anambarana hoe vetivety dia tonga dia avy hatrany dia misy valiny avy hatrany zany ny reny rehetrarehetra alefa ireny amin'ny antso amin'ny telefona tsy tarobitsony moa zany fa efa hoe amin'ny telefona finday zany amin'izao fotoana izao dia be dia be izy ireny zany tonga dia avy hatrany dia mamaly an'ilay antso ary misy maka an'ilay fandaharana mihitsy dia amin'ny fotoana io mba hovana kely zany ireo mpandahan-teny rehetra mandritra ny pentekosta 4:20 dia ametraka ny laharany ankoatra ny laharany tompona andraikitra. Eny ary vonona ihany koa zany ny sampana famokarana hiara-miaina amintsika ny pentekosta 4:20 ary fanometanana ihany koa amin'ny fampitanana izany ho any amin'ireo toerana izay tsy tratry ny fahafahantsika afa-tsy amin'ny alalan'ny onjam-peo ihany ary isy ny antotan-kevitra antotam-baovao angonina izay ahafahana manao tatitra mazava mikasika izany ezaka izany. Makasiraka ny matonta len'ny famokarana mirary soa ny famokarana fandarana ao amin'ny radio Oasis. Anisan'ny tsy afa-misaraka amin'ny radio ny atao hoe vaovao. Eto miaraka amintsika eto ihany koa ny tondrian-dahatsoratra sady tompona andraikitra voalohany eo anivon'izany vaovao eo anivon'ny radio Oasis izany dia tsy izy izany fa vonona Rakotondratsimbo. Asaiko izy hiary roa sy aty anoloana hiresadresaka mahakasika ny vaovao sy tia asa fitoriana ny filazantsara Pentekosta 4:20 ity. Miaraba anao Andriamatoa vonona Rakotondratsimbo. Miaraba anao Jery, miaraba ny mpanatrika rehetra amin'ity sabata ity, miaraba antsika ny tokantrano na manaraka ny radio na ao amin'ny tambazotra. Fanontaniana voalohany izay anisan'ny mahamaika ny mpiaino antsika sy ny mpijery antsika ihany koa dia ny hoe inona no andraikitra sahan'ny sampana fampalalam-baovao amin'ity asa fitoriana ny filazantsara ity. Efa voalazanao teo sady ny valiny. Inona ny andraikitra ny sampana fampalalam-baovao? Mampalalam-baovao zany ny andraikitra ny sampana. Izany hoe mampita ny vaovao tsara ho fantatra rehetra mikasika an'io. Ny tena marina ny asa fampitam-baovao zany efa izay mihitsy ny asany mpanao gazety izay ihany koa ny andraikiny fa amin'ity indray mandeha ity zany dia mety hisy tsy hoe mety fa tena hisy ny ezaka manokana kokoa izay erahana amin'ny fiangonana amin'izay fanatanterahana ny asa izay. Ny fampitam-baovaon'ny radio Oasis mantsy dia ankoatra ny vaovao zany fa misy ilay hoe loharano. Io loharano io dia vaovaon'ny fiangonana izy io. Ao anatin'ny loharano no anarahantsika ny vaovao mitranga rehetra mikasika ilay hetsika fitoriana filazantsara. Pentekosta io na hafa arahantsika ao avokoa ny fitoriana filazantsara rehetra. Ankoatr'izay nefa dia manana ihany koa ny fampitam-baovaon'ny radio Oasis ilay fanadihadiana aorian'ny fampalalam-baovao isaky ny alatsinainy dia ny fanilo. Misy hetsika miavaka misongadina zany izay mila velabelarina kokoa. Azontsika atao tsara ny miditra ao anatin'izany fandarana izany. Tsy hoe miandry ny fotoana andehanan'ilay ezaka isika vao miroso fa misy ny fotoana mialoha dia afaka miditra ao anatin'izay fandarana izay ihany koa. Ary ny fahatelo dia manana pejy ihany koa ny fampitam-baovaon'ny radio Oasis dia ny la rédaction Oasis zany. Ao anatiny ihany koa zany dia napariahana ny vaovao rehetra mikasika ny asa fitoriana filazantsara
ka anany toerany lehibe zany pejy zany ary olona narivony maro ihany koa analiny zany manaraka ny lahatsoratra mivoaka ao anatin'ny pejy io. Izany hoe ao anatin'ny fahavononana tanteraka ihany koa ny sampana fampalaam-baovao eto anivon'ny radio Oasis. Fantany manaraka Andriamatoa Vonona Kotorantsimba dia hoe ahoana zany ny ahafahan'ireo mpiantsehatra eny ifotony nivon'ny fiangonana zany misiritraka n'izay rehetrarehetra voalazanao teo izay ny eo ny la rédaction Oasis eo ihany koa izay hoe te hivahiny manokana hiditra ao anaty fandaharana. Ahoana ny ahafahan'ireo mpisehatra ifotony eny ivon'ny fiangonana misitraka izay? Azo sokajiana telo zany ny fafahana miara-miasa ao anatin'izay. Voalohany aloha manao fanasana, mandefa fanasana aty amin'ny radio Oasis ny fiangonana anankiray izay misetsika ho karakaraina. Alefa ao amin'ny talen'ny radio Oasis zany dia ampiteny aty amin'ny sampana dia dinihany eo ny fafahana manatanteraka azy. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia azon'ny fiangonana atao avy hatrany manantony ihany koa aty amin'ny radio Oasis. Mitady ny mpanao gazety, mitady ny tompon'andraikitra, hitondra vaovao zany tiako tenenina. Manantona avy hatrany ianareo fa voninandray ianareo izahay miaraka amin'ny mpanao gazety rehetra eto amin'ity radio antsika ity ampita ny tsara ho fantatra mikasika ny ezaka asa fitoriana sy ny fitsikona vavolombelona sarobidy tanterahantsika eo amin'izay asa izay. Ary ny fahatelo dia izao, ho an'ny sampana fifandraisana rehetra isam-piangonana, ho antsika lolon'ny fiangonana misahana izany sampana fifandraisana izany. Araka ny natsidiky ny talen'ny radio Oasis teo dia vitsy ny mpanao gazety ny radio Oasis tsy ahasahana ny fiangonana manontolo, kanefa azo atao tsara ny mamoaka ny vaovao antsika fiangonana rehetra. Izay ny iantsoana ny sampana fifandraisana rehetra isam-piangonana mba hifampizara ny vaovao aty amin'ny radio Oasis. Eo ihany koa ny pastora rehetra, pastoran'ny distrika afaka mifandray ihany koa, azo atao mampita ny vaovao amin'ny fomba maro amin'izao fotoana ny teknôlôjia avo lenta izao. Ary rehefa mifampiresaka isika dia alamina ny teknika ahafahana manatanteraka izay fahazoana ny vaovao izay sy ny fomba fahamoahana azy. Ireo zany raha hoe somary fitinina ilay dingana anankitelo izay azo hifanampiana eo amin'izay fampitam-baovao izay. Ary ireo fomba telo ireo tsy hoe amin'ny andron'ny Pentecoste ihany misy hetsika toy izao, fa amin'ny fotoana rehetra dia ireo foana ny fomba fiasantsika ao amin'ny sampana fampitam-baovaon'ny radio Oasis. Feno dia feno ny fanazavana izay nentin'ny Tony Andatsoratry ny radio Oasis Vonona Kotorantsimba makasitraka hitondra an'izay fanazavana feno izany inona fa nitondra fanampalalana sy ampiroboko antsika ao anatin'ity asa fitoriana ny filazantsara ity ny fanazavana rehetra izay nataontsika teto. Mankasitraka indrindra tompoko. Saotra tompoko. Inoko fa voaraintsika ny afatra tia kampitaina rehetra tao anatin'izay fampitam-baovao sy fanentanana izay. Afaka fotoana fohy dia iroso amin'ny fampivavahana isika fa andao aloha entina mbavaka amin'ny alalan'ny talen'ny radio Oasis izay tatitra sy fanentanana mikasika ny fitoriana ny filazantsara Pentecosta 420 izay. Mandrasantsika rehetra ary vavaka hitsangana isika mandritra ny vavaka izay atao. Miaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masonao. Andriamanitra mpahary sy mpahefa ny zavatra rehetra. Andriamanitra nisy mpiainana. Andriamanitra mpiany zanany manokana. Misaotra sy midera ary manome voninahitra ny anaranao izahay. Noho ny tombontsoa manokana izay omenao ny fiangonana. Amin'ny lalany nanomezanao fitaovana manokana entina hampariahana ny vaovao mahafaly ny filazantsara anao Jesosy Kristy Tompo. Dia ny radio izany ary eo ihany koa ny tambajotra. Misaotra anao izay satria manana tombontsoa avy amin'izany ny fiangonana. Nomenao fahafahana mba hampiely ny vaovao mahafaly amin'ny lalan'ny onjam-peo. Tompo malalo, tahio izany fitaovana izany mba hahafahana mizara ny fahasoavanao amin'ny mpiara-belona rehetra, naiza mandre sy miaino ny onjam-peo Oasis. Tompo malalo, ianao no hanome fahombiazana ny asanao amin'ny lalan'izany onjam-peo izany. Ankehitriny ary dia angatahnay hatrany ny hitahinao ny ezaka manokana ao ataon'ny fiangonana amin'ity taona ity dia ny Pentecoste 420
Engane tompo, mba ho voninahitry ny anaranao izany fotoana izany, ary mba ho fanahy maro ane no an'olo tena ho anao. Ioatra lavitra noho ny tamin'ny Pentekosta voalohany niarahana tamin'ireo apôstôly. Izany vavaka izany no angatahana sy tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo. Amen.
Tufina feu manam ikam
milumano anaty otabety iala nefa tsy afaka ianao vonona hanampy izy maneke. Miderahan Jehovah ry firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindram-pony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Alleluia. Ivavaka isika rainay izay any an-danitro manolotra ny dera sy ny saotra ary ny voninahitra ao anao zahay satria mendrika izany tokoa ianao. Dia ianao ilay Andriamanitra iny lanitra, ianao ilay Andriamanitra masina indrindra, ianao ilay Andriamanitra mandrakizay ary ianao ilay Andriamanitra iankofana
any an-danitra amin'izao andro sabata izao. Andriamanitro, eto amin'ity toerana ity izay tsapanay fa tena tsy mendrika ny voninahitra ao, kanefa voreto izahay hiankohaka aminao, hivavaka aminao. Aoka ho tsapa fa manatrika eto amin'izao toerana izao ianao, ary aoka hoeniky ny voninahitra ao any izao toerana izao. Ary na aiza na aiza toerana izay hivorian'ny vahoakanao amin'izao andro sabata izao ka anaovana fivoriana hiankofana aminao sy hanomezana voninahitra ianao, dia aoka omenao azy ireo ny fahasoavana sy ny fitahiana ary ny fiadanana avy aminao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no hanonana izany vavaka izany. Amen. Ny fiarabana toy ny fahalavavana hoy ny pikabary ka tsy lany amamina ka dia mba hindramiko ihany koa izay fomba fiteny izay tonga ao anatin'ny fampompivavahana manokana isika ankehitriny, satria dia amin'izao fotoana izao no hitondrantsika ambavaka ny 420 taona ny siny Radio Oasis ara-panjakana araka ny voalaza ombenombeny. Koa dia miaraba antsika rehetra izay efa nanaraka izao fotoana izao. Raha vao sambany koa ianao izao vao manaraka ny ao amin'ny tambajotra na miaino ny onjam-peo Radio Oasis, dia tolorana izay arahaba mba ampiraritsoza ihany koa. Ary tianay mba hiaraka anao izao fanompompivavahana izao ho fankalazana sy ho fanamariana manokana ny 420 taona ny Radio Oasis. Ary eto dia miaraba antsika rehetra mpiara-miasa na tratra izany fotoana izany. Ao ireo izay niara-niaina, niara-nanomboka tamin'ity onjam-peo ity. Ao ireo izay nanatevin-daharana araky ny vanim-potoana teny. Andaontsika rehetra hifanofahofa-tanana. Ary raha mety aza dia raisi-tanana mihitsy ny eo akaikinao eo. Satria mpiara-miasa daholo tsika eto na ny artista tonga miara-miasa amin'ny Radio Oasis, na mpiaino ny Radio Oasis, na ny mpiara-miasa mivantana ato amin'ny Radio Oasis. Dia arabao izy atao hoe joyeux anniversaire hoe. Saotra tsika rehetra. Dia ary isika hiaraka hanome voninahitra an'Andriamanitra ka hitsangana isika hanao ny hira 430 ny andininy rehetra ny ataontsika amin'izany. Hira 430 ataontsika eo am-pitsanganana.
Iaraka andray ny tenin'Andriamanitra ka amaky izay voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko 5, Jaona voalohany toko 5 dia ny 4:12 mivaky tenintsika voalohany izay manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: ary izao ny fahasahinana anatsika eo anatrehany, raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy. Mivaky teny faharoa dia ao amin'ny Matio toko 2:12 ka ny 9:20. Matio toko 2:12 ka ny 9:20 manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesantretana, fa izany no hanome anareo fitsaharana. Hotahinany ny teny. Amen. Bavaka isika ka ho tanterahantsika eo am-panotoania. Rainay tsara indrindra izay any an-danitro, ilay Andriamanitra tompon'ny tompo, mpanjakan'ny mpanjaka, tsy toa mahefany zavatra rehetra kanefa ihany koa dia manaiky ho rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mankasitraka midera kalaza ny anaranao izahay, satria manana tompo-potoana, tompo-pahavelomana, ary na eo aza ny tsy fahatanterahanay Tompo, dia mbola navelanao iseho eto anatrehanao izahay amin'izao fotoana izao. Miombona amin'izao vavaka izao izahay mangataka famelan-keloka, fahadiovampo, mba hahafahanay manana fahatsapana, fiadanana ao amin'ny ponay tsirairay avy. Indrindra ao anatin'izao fotoana manokana izao dia sitrakay Tompo, raha ho tsapanay tokoa ny fanatrehanao. Tondram-bavaka manokana izay amin'ity fotoana ity, ny mombanay tsirairay avy, satria aminay reto dia mety misy manana olana amin'ny endriny maro isan-karazany, mba ho fotoana izay atsapana famana olana tokoa ne izao fotoana izao. Ianao mihitsy Tompo no hikasika ny tsirairay avy. Vavaka koa izahay ho an'ny firenenay, izay sitrakay indrindra Tompo ny hitohiza ny fafana ara-pivavahana, mba hahafahanay mbola miantso manompo ny anaranao amin'ny kalalana. Hita manokana ireo ambaratonga-pahefana rehetra ne ianao, ary izany Tompo dia ho voninahitry ny anaranao. Amin'izao fotoana izao ihany koa dia atokanay sy entina eto anatrehanao ny radio Oasis. Isaorana anao ny nafana na hatratra miaina nandritra ny 420 taona. Natao aza ireo endrika maro samihafa izay mety misy fiaikana, dia isaorana anao manokana Tompo ny nitantananao izany onjam-peo izany. Mandray tombotsoa amin'ny alalan'izany ny nkamaroanay, ary indrindra izahay izay miomby-bavaka amin'izao fotoana izao, dia mbola sitrakay Tompo ny hametraka ny
toy ny fiainany zany ozam-peo zany. Ka ireo rehetra izay miasa mivantana ao anatin'izany dia atsapa ny tananao mahery mitantana hatrany. Ny mpiaino tsirairay avy ihany koa dia aoka hitoy hatrany tompo ny fahatsapana fandraisana ny hery avy aminao, fahatsapana ny fahasoavanao izay amelombelona ny fiainam-panahy. Koa sitraka indrindra ny miara-mametraka izany mivavaka izany eo am-pelantananao, ary sitraka ihany koa tompo ny hanomananao ny fonony tsirairay avy ny amin'ny teny rehetra izay ambara afatra mba ho fanavaozana ny momba anay. Anaranao Jesosy, amen. Sotran'Andriamanitra lehibe indray isika fa nahatratra izao fotoana manokana fanolorantsika ny tenantsika ho an'Andriamanitra sady fanolorana ny fanatitra ho azy. Andeha isika nomana ny fanatitra eo am-pelantanantsika ary anao vavaka mangina. Amen. Ny afatra izay hoentina amintsika amin'ity maraina ity dia manao hoe iza no tompony, iza no tompony. Andeha ho jerentsika ny ao amin'ny salamo fahadimampolo, salamo fahadimampolo ny andininy faharoa-ambin'ny folo. Raha mbola noana aho dia tsy laza aminao, fa ahy izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Indray andro dia nisy lehilahy anankiray mpandraharaha, niantso mpahay lalàna izy sy mpitankante satria nanana faniriana izy anova ireo antota taratasiny. Naniry ny ametraka an'Andriamanitra ho tokony izy zany dia naniry izy ny anova ny antota taratasy satria hozy izy hoe andeha Andriamanitra ataoko mpiara-miombona antoka amin'ny orinasako. Dia lasa ry izy roa lahy reto ny karakara izany taratasy izany. Tsy ela nefa dia nisy zavatra tsikaritra izy ireo. Tsy fantatra ny taratasy momba an'Andriamanitra. Tsy fantatra aiza ny toerana misy an'Andriamanitra. Dia niverina tany amin'ilay mpandraharaha izy ireo ary niteny hoe araky ny lalàna misy eto amin'ity firenentsika ity dia tsy azo atao ny manao an'Andriamanitra ho mpiara-mombona antoka aminao satria tsy manana taratasy izy. Rehefa nandray izany ilay mpandraharaha dia nody tany an-tranony tamina alahelo satria tsy tanteraka ny faniriany. Kanefa rehefa nandinika ny tao amin'ny salamo fahadimampolo izy, ilay nivakiantsika teo, dia hozy izy hoe fa ahy izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Satria izao manko ny faniriany tamin'izay hoe naniry izy mba hanana zo eo amin'ny orinasany hiara-ombona antoka aminy Andriamanitra. Kanefa raha ny tena izy dia Andriamanitra no naninona no manome zo azy hitantana ny orinasany satria
an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Teo zany izy voatsapany fa izy tsy tompony ny fananany. Dia isika koa indraindray dia mety ho tratran'izay. Mety mieritreritra isika hoe antsika ny zavatra izay ananantsika rehetra, antsika ny orinasantsika. Mieritreritra ihany koa isika hoe antsika ty radio Oasis ity. Tsy antsika izany fa an'Andriamanitra. Mila apetraka eo amin'Andriamanitra izany. Ka na fantatsika zany na tsy fantatsika dia androany dia mamerina amintsika Andriamanitra mba miteny hoe izy ny tompon'ny zavatra rehetra. Matetika ihany koa izy dia fahenontsika any am-piangonana ilay hoe mila atokana ny fotoana, ny fananana, ny volantsika mba hanaovana ny asan'Andriamanitra. Izay zany dia tokony hiova ny fijerintsika, fa raha hoe tsapantsika fa an'Andriamanitra izao rehetra izao isika natao mpitantana fotsiny dia miova ny fijerintsika. Andriamanitra ny mpiara-miombonantoka, isika no mpiara-miombonantoka amin'Andriamanitra fa tsy Andriamanitra no mpiara-miombonantoka amintsika. Koa andeha hovatsika indray ny fomba fijerintsika manomboka izao anio izao hoe isika dia nantsony ho mpiara-miasa aminy. Koa andeha isika amerina ny ampahafolony sy ny fanatitra ao an'Andriamanitra satria andraran'ny tompony irery ihany no anatanterantsika izany. Ka rehefa eo ampanolorana izany fanatitra izany isika dia andeha eritreritra lalina fa hoe Andriamanitra ny tompony zavatra rehetra, isika dia nomeny tombotsoa hiara-miasa aminy. Isika rehetra reto dia samy manana ny anjarany avy eo amin'izany fanaovana ny asan'Andriamanitra izany. Tombotsoa lehibe ho antsika izany fa izao Andriamanitra no ataovy ho tompony zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Andeha isika hiara-hitsangana hivavaka hanolotra ny fanatitra eo am-pelantanan'Andriamanitra indray. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izay satria nantsoinao izay tsirairay avy reto mba ho mpiara-miombona antoka amin'ny asa izay nampiandraketinao anay. Indrindra izahay eto dia amin'ity radio ity, Jesosy, misaotra ny amin'izany fitiavana lehibe izay natolotra ao anay izany. Koa mangataka anao izay mba ho vonona, hanoana izany asa izay nampiandraketinao anay tsirairay avy izany. Ka ny fanatitra izay atokanay androany Tompo, dia aoka izany mba havita be eo amin'ny asanao. Indrindrandrindra ny tenanay manontolo dia tolotray ho anao mba ho fanatanterahana izany asa izay nampiandraketinao anay tsirairay avy izany. Tononona mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.
amen. Mbola faly miaraban'ireo ankizy rehetra indray ny radio Azisy amin'ny dian'io ity. Mety efa misy ankizy lehibe ngambany satria fony vao niforona ny radio Azisy tamin'ny taona 2000 dia mety efa 420 taona izy izao, kanefa tsy mahafoy ny radio Azisy fa mbola eo. Mety mbola misy voateraka ihany koa angamba dia tolorana ny kopakopa-tanana sy ny fiarapana ary ny fanerinana dia ahita fifaliana ny ankizy rehetra ho amin'ireo fandaharana natokana ho azy amin'ny onjam-peo ary indrindra ihany koa amin'izao fotoana manokana izay natokana ho azy ireo izao. Ary tsy ny ankizy ihany fa ny toriteny tahaka an'izao ny tahaka ny mofomamy. Ka rehefa zaraina dia mihazakazaka ny ankizy kely mba hanatsotra ny tanana izay koa omeo ho an'ny lehibe. Kanefa koa tahaka ny vatomamy rehefa mizara ho an'ny ankizy dia mihazakazaka indray ny lehibe mba hanatsotra ny tanany ho azy ireo. Samy azo ny anjara sahazaviny tsirairay kanefa ny ankizy dia andray ihany koa izay tokony ho azy ao anatin'izao fotoana manokan'izao. Melohan'izay nefa rakizy manana hira mahafinaritra be isika, any manana ny foa mampanahintsika dia ilay hira hoe ora mamy. Jesosy, misaotra anao zahay satria tsy mba navelanao diso anjara izahay na dia ondry kely ao anatin'ny valanao azy. Dia eny ny feonao zahay dia andray tari-dalana avy aminao zahay. Ka mitenena Jesosy eo fa miaino izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao daholo ve ny ankizy? Andeha tantara aloha no hisariako ny sainareo hanboantsika an'izao fiarahana izao. Tantara nampitondraina ny lohateny hoe fanafody nisy poizina. Fanafody nisy poizina. Lehilahy anankiray izay mpiasa tao amina trano fivarotam-panafody no ifantohan'ny tantara. Zareo mantsy tamin'ny tindray mitorak'ity mpiandry raharaha tao amin'izany trano fivarotam-panafody izany. Ary rehefa tonga ny alina dia mbola tokony hiasa zareo. Kanefa nandrasany hatramin'ny 1:30 tsy misy nizaniza nandondona hividy fanafody intsony. Tapaka ary ny heviny rakizy satria efa somary nanonoka izy. Ny atory reraka fotsiny miandreto. Lasa izy nakao amin'ilay fandriana kely ao ambadiky ny trano fivarotam-panafody. Tsotsotra teo izy. Ny fananomboka rendremana. Nanomboka ny kipo ny masony. Sy tapitapitra izay nefa. Do. Nesy nandondona.
Laza izy nitsangana. Mety fanafody eny tompoko teny taratasy dia namena. Lasa indray izy miverina. Afaka atsasakadiny. Izay efa mbola nisy nandondona indray. Efa nanomboka nalain-daina izy nitsangana avy teo ambony fandriana. Dia lasa izy nandeha. Afaka atsasakadiny. Afaka adiny indray. Izay efa nisy nampaneny indray ny sonnerie. Tsisy atoriana mihitsy koa izany ka. Izay mba efa te hakakaina kely amin'izay. Lasa izy nitsangana. Rehefa nitsangana izy dia indro zazalahy anankiray nilomay teo amin'ny varavarana. Ary niteny taminy tamin'izay fotoana izay nanao hoe marary mafy neny. Azafady mba mifanafody e. Tsy nirarahin'ilay lehilahy akory ny endriny izay nitaraina. Fa nosotominy ny taratasy dia lasa izy nakany amin'ny efitra fikarakarana amin'ny fanafody. Vita izay, miverina anakio indray izy. Iny, hozy izy mantsy an'ilay zazakely. Lasa ilay zazakely nandeha, izy koa niazakazaka miverina nakany ambony fandriana. Rehefa teo am-pandriana teo izy, hoay, ohatry ny adrin'ilay zazalahy kely ane ilay taratasy mpanafody e. Dia nitsangana izy, lolo primina tsara fa sao dia mbola alaina eo maraina. Iny izy naka an'ilay taratasy mpanafody iny izy nareo. Novakiny ilay izy. Loza! Tena diso ny fatra-panafody izay nomena n'ity zazalahy kely ity. Ino ty nataoko ty? Fahadisoana mahatsiravina ny vitako. Nanomboka teo, tena ngovitra izy. Ny pararehetra izy. Inona re no ataoko e? Tena ny varaontsa ny tahotra izy tamin'izay fotoana izay. Lasa aingana izy namoha ny varavarana. Niazakazaka, ny sokafana. Efa lasa ilay zazalahy kely. Inona ny hevitra? Tonga tao an-tsainy tapaka. Lasa izy nandohalika ny vavaka. Ary ohatr'izany vavaka nataony hoe tompo, nitaraina mihitsy izy raha sitraka mba amboary ny fahadisoako izay hifonako aminao e. Tena hifonako aminao izay zavatra nataoko satria ho fatifaty foana ny tsy manatsiny. Ka raha mety ianao dia mba amboary izany. Tsy fantatro hoe ohatry ny ahoana ny anamboaranao anazy fa mangataka fotsiny a Jesosy aho. Hainao izany, amboary izany, vitanao izany. Mbola tsy tapitra akory ny amen. Nanindray sonnerie hozy izy nareo. Lasa izy nitsangana. Rehefa nitsangana izy nosokafany ny varavarana. Indro fa ilay zazalahy kely teo amin'ny varavarana teo. Nitselatra rainy foany. Dia hozy ilay zazalahy kely tamin'izay fotoana izay nanao hoe nianjera tompoko, vaky ilay tavoahangy, very daholo ilay fanafody rehetrarehetra. Mba omeo fanafody indray azafady e. Tsy misy vola intsony aty aminay e. Ay, hozy ilay lehilahy sady nitsiky ny molony. Lasa niverina anakany amin'ny trano fikarakarana fanafody izy. Ary rehefa tonga tany izy mialohan'ny karakarany azy, dia nandohalika ny vavaka izy ary niteny hoe sotra ray malalo fa Andriamanitra mamindra fo sy mihay ny vavaka ianao. Nivaky teny fototra raka izy dia tao amin'ny taona voalohany toko 5 ny andininy 14. Izao nivaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo eo amin'ny tapany 2 hoe raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia mihay no antsika izy. Inona reny zavatra nitranga raha sanatrika tsy nananeritreritra ity lehilahy ity hoe andeha andohalika hivavaka raha vatany vao navita fahadisoana. Kanefa isaorantsika ny fanahy masin'Andriamanitra fa nibetsika tao anatin'ny sainy ary niteny taminy nanao hoe mandohalika mivavaka fa miaino anao Andriamanitra. Ireko ihany koa ny ankizy tsirairay avy rehefa tojolana tsy hisalasala ampilefitra ny lohalika avy hatrany ka hivavaka satria rehefa mangataka ny zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy tsy iza fa Jesosy. Amen. Izay
ny afatra ho an'ny ankizy fa ankehitritsika dia hiaraka andray indray ny afatra ho antsika rehetra izay hoentin'ny iray aman-dreny filohan'ny fédération koa alohan'ny hitsanganany hitondrana izany afatra izany dia mangataka ny groupe fanaky ny famindram-po mba hitsangana anao hira anankiroa anomana ny fomam-panahintsika rehetra ary ao anatin'izay dia miomana antsika andray ilay afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny iray aman-dreny filohan'ny fédération dia ho antsika izay any atokantrano dia aza tonoana fa ao anatin'ny fanampom-pivavahana hatrany isika koa dia manasa anao hatrany mba hiaraka hifantoka ao anatin'izay fanampom-pivavahana izay. Hira roa no ho ataon'ny reto tarika reto iomanantsika andray ny afatra. Thank you.
tsy nitandro asasara na maray nana ariva fa niasa ka nanao zay azo atao dinizaka nanao zay nety nandraraka ny voa noetiny dia misy remiatsera tao anaty lalana ka ny voro nanotonga nandrapaka dia misy remiatsera tao anaty lalana ka ny voro nanotonga nandrapaka lay teo ambony va atololampe zay misy nofonta ny kely tenitsiri fenitsiri fa tsy latsapaky zany raha nikena ny masoandro tena laso tenitsiri fenitsiri fa tsy latsapaky zany raha nikena ny masoandro tena laso ireo zay nitorina ny tene fa tsy nandray zay nambara taminy fa ny devoly no voro nananala ny teny famonjena azy ireo mba tsy andairany ireny ao ampony mba tsy andairany teny ty ao ampony ireo nandray ka nandray avy atrane fa tsy namaka tao ambony ny teny fa rehefa tonga ny andro fanitiana no ny teny nandriamanitra dia namora izy ireo fa tsy nandatra ny teny famonjena azy ireo e poi mi velombolo fa di avanzare
fiainan'izao ireo fetakely arena fa de filana voanynofo mibahana voakezany ny marina fa miaratsy izao fiainana izao fa miaratsy izao fiainana manda eto izao raisore ny tenin'andriamanitra karaketo ovato fanseky ny fo ka aoky roborobo iaina ova amarinana izay no fototry ny famonjenanao fa isika de hitsinjo izay natao vokatry ny safidy sy ny asy izay natao vokatry ny safidy sy ny asy izay natao mamerina ny fiaramanantsika rehetra tratry ny andro sabata izay anatanterantsika fanompoam-pihavahana fiankofana amin'Andriamanitra voalohany indrindra dia ilay Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany izay voalaza ny ten'Andriamanitra amin'ny Genesisy 2:1-7 izay mazava ny ten'Andriamanitra hoe dia vitan'Andriamanitra ny asa rehetra izay efa nataony dia mitsahatra izy tamin'ny andro fahafito koa tombontsoa ho lehibe ho antsika ny ahafahantsika mitsahatra ihany koa amin'izao andro fahafito andro sabata izao. Ny faharoa dia mamena ihany koa ny fiarabanantsika rehetra izay hiaraka manatanteraka fanompoam-pihavahana eto amin'ny ity toerana ity izay haparitaka any amin'ny tokantrano sy ny toerana mahasamihafa any amin'ny alalan'ny tambazotra azisitsika amin'ny alalan'ny radio azisy ihany koa izay tombontsoa lehibe antsika ihany koa ny ahafahantsika manaraka izany fanompoam-pihavahana izany satria any amin'ny tokantrano any mety tsy manana fahafahana ianao mamonjy fiangonana kanefa afaka manatanteraka fanompoam-pihavahana miaraka aminay amin'ny alalan'ny radio Oasis. Ny fahatelo dia manamafy ny fiarabana ny radio Oasis sy ny mpiara-miasa rehetra izay manatrika eto moa zany ny ataontsika hoe ny akamaroany ary ny betsaka indrindra an'ireo mpiara-miasa amin'izany radio Oasis zany miaraba ny radio Oasis nahatratra ny 420 taona izay nijoroany ara-panjakana tamin'ity andro tena mifanindry tsara mihitsy zany satria 2 febroary zay ilay izy 2 mars azafady 2 mars 2000 ary 2 mars 420 tena isoran'Andriamanitra hoe tena fanindry indrindra tamin'ny andro sabata ilay izy le 2 mars zany ka tonga dia afaka manatanterakatsika fanompoam-pihavahana manokana ho an'izany radio Oasis izany. Tsara ihany koa ny mampafantatra atsika izay manaraka izao fanompoam-pihavahana izao amin'ny alalan'ny radio na ny Facebook ihany koa zany ny toerana izay hanatanterantsika an'izao fanompoam-pihavahana izao tsy ao amin'ny radio Oasis manana toerana manokana ny radio Oasis fa eto amin'ny ity toerana ity izay toerana vaovao izay natsangana izay hanatanterahana tetikasa ho fampandrosoana
tetika asa ihany koa izay ataontsika hoe fanaparitahana amin'ny endriny hafa indray ny asa izay tanterahana amin'izany radio sy izany dia amin'ny alalan'ny fahita lavitra izany. Eto amin'ity toerana ity izany no toerana izay anatanterahana an'izay tetikasa manokana izay 420 taona aty aoriana dia miroso amin'izany tetikasa lehibe izany ny radio Oasis dia ny fanokafana ny fahita lavitra Oasis izany. Koa etotsika zany eto amin'ity toerana ity anatanteraka fanampam-pavahana ho an'ny zany tetikasa izany ihany koa. Ary efa natsidika ihany tamin'ny tapany voalohany tamin'ity fotoana ity ny hoe ho an'ny fiangonana adventista maneran-tany mihitsy zany naiza zany zao na any Amerika na any Azia na naiza dia manao fanompoam-pivavahana manokana ny fiangonana adventista maneran-tany fanompoam-pivavahana ho an'ny vehivavy. Ankalaza ny andro ny vehivavy izao tontolo izao ny firenena rehetra amin'ny fahavalo-masa sady zay ilay izy andro ny vehivavy tsitsika ilay valomasa fa eo anivon'ny fiangonana adventista maneran-tany kosa dia amin'ity andro anio ity sabata faharoamasa zany no hanaovana fanompoam-pivavahana manokana ho an'izany andro ny vehivavy izany. Koa izy zany ny afatra manokana izay ampitaina mifandraika amin'izay dia ampifandraisitsika amin'ny afatra manokana izay mifandray koa amin'ny 420 taonan'ny radio Oasis. Ndao atsika angataka ny fitarian'ny fanahy-masina mialohan'ny andraisantsika ny afatra hiaraka hivavakantsika. Rainay izay ny an-danitro ankehitriny dia hiteny aminay amin'ny alalan'ny soratra masina ianao. Araka ny tononkira izay voanenonay teo, mamafy ny teny tsara, mamafy ny voatsara ny filazany tsara ianao. Aoka mba ho toy ny tany tsara ny fonay tsirairay avy. Ka handray ny teny ary amoa eo amin'ny fiainanay an'izany teny izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohateny izay natokana ho an'izao andro manokana ho an'ny vehivavy zao zany izay avy any amin'ny foibe maneran-tany eo anivon'ny fiangonana adventista hitovizana avokoa zany ny afatra izay ampitaina dia mitondra lohateny hoe ary eto ny fiainam-bavakao. Ary eto ny fiainam-bavakao. Misy vehivavy manatrika eto dia zay zany tompoko ny afatra ho anareo. Zay homena manokana ho an'ny vehivavy amin'izao sabata anaovantsika fanompoam-pivavahana ho an'ny andro vehivavy izao. Ary eto ny fiainam-bavakao. Ao anatin'izay lohateny izay dia misy tokisandiny izay hovakitsika. Raitsika ilay vakiteny fototra ao amin'ny matoto faraka 120 dia zao ilay voalaza ilay ten'Andriamanitra efa saika haitsika tsy anjery io tokisandiny io. Teny Jesosy Kristy fanasana izay ataon'i Jesosy, antso izay ataon'i Jesosy. Dia zao ilay teny Jesosy, mankanesa aty amiko ianareo rehetra izay manahoana ozy izy, miasa fatratra sy mavesantretana. Dia rehefa makeo amin'i Jesosy ianao dia inona ny zavatra ataon'i Jesosy? Fa izaho no hanome anareo fitsarana Oasis. Sa tsy izay tokoa ve ny dikan'ilay Oasis? Toerana fakana aina eo anivon'ny hevitra karakaina
zay le oazisy a dia rehefa vakina ty Matthieu 2:1 ty dia aiky tena plan Jesosy mihitsy kay le izy dia ny anome antsika fitsarana oazisy toerana fakanaina. Aiza le toerana fakanaina? Makanesa aiza ozy Jesosy? Makanesa ty amiko, makanesa ty amiko ho Jesosy. Aika zany ao amin'ny Jesosy le oazisy, ao amin'ny Jesosy ka le oazisy. Raha te azo fitsarana ianao zany, raha te azo aina moa zany, zay li zany hoe toerana fakanaina. Raha te azo aina ianao zany ao anivon'ny efitra zay karakaina, efitra zay mamay mandoro mangatsika amin'ny andro alina, ary efitra inko zay mampatahotra satria misy biby masika mahasamihafa any an efitra any. Raha te azo fitsarana ianao ao amin'le efitra dia makeo amin'ny Jesosy, makeo amin'ny Jesosy. Hitanareo ny oazisy tompoko dia tena manatanteraka an'izany satria ny radio oazisy amin'ny alalan'ny fandaharana maro isan-karazany amin'ny endriny samihafa dia mitona ny olona ho eo amin'ny Jesosy, mitarika ny olona hankeo amin'ny Jesosy, mampafantatra ny olona an Jesosy, lay oazisy, lay afaka manome fitsarana, lay afaka manome fitsarana. Makanesa ty amiko hoy Jesosy amin'ny fomba ahoana? Amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny vavaka, fifandraisana amin'ny Jesosy. Zay kely hoe makanesa ty amiko Jesosy. Mivavaha zany ianao ny dikany, mivavaha ianao ary mifandraisa amin'ny Jesosy ianao. Dia zay koa ny le lohatenin'ny afatra izay natokana amin'ny vehivavy androany. Ary eto ny fiainam-bavaka ao izy. Sady zay? Ary eto ny fiainam-bavaka ao. Nao antsika hijery toe-javatra anankiray ary. Hisarihana ny saintsika zany hifantoka amin'ny afatra izay ankanaovantsika ny fankalazana ny 420 taona ny radio oazisy amin'ity sabata ity. Dia andao tsika maky toko sy andiny vitsivitsy, toko sy andiny vitsivitsy no andeha vakitsika. Ndao ary ao amin'ny Matthieu 4:10 no andeha vakitsika voalohany. Matthieu 4:10 ny andiny fa 7:20. Matthieu 4:10 ny andiny fa 7:20. Zao voalazany ten'Andriamanitra. Dia ozy izy. Ary efa noravany ny vahoaka dia niakatra tao tendrombohitra izy, Jesosy zany io, mba hitokana hivavaka. Ary no nariva ny andro dia nitoetra irery teo izy. Dia raha ampitsika ao amin'ny Lioka toko 9 ny andiny 12 dia zao no lazainy ten'Andriamanitra. Lioka toko 9 andiny 12 dia ozy izy. Ary tamin'izany andro zany dia lasa nakany tendrombohitra Jesosy mba hivavaka. Ary naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny alina izy. Hatreo aloha. Olay lohaten'ilay afatra amin'ity anio ity natokana ho an'ny vehivavy. Ary eto ny fiainam-bavaka ao. Ary eto ny fiainam-bavaka ao. Ary zany koa no tena hoe faniriana ho an'ireo vehivavy amin'izao andro manokana ho an'ny vehivavy izay tanterantsika ao anivon'ny fiangonana Adventiste izao. Mba ho vehivavy tia mivavaka, ho vehivavy mazoto mivavaka, maharitra mivavaka, ary irehetra mandrakariva izany fiainam-bavaka ho an'ny vehivavy izany. Ao amin'ny Marka toko 1 ary. Ndao maky ny ten'Andriamanitra indraitsika ary. Marka toko 1 ny andininy fa 5:30. Marka toko 1 ny andininy fa 5:30. Zao voalaza ny ten'Andriamanitra. Dia ozy izy.
Ary ny fomaraina alina koa izy Jesosy zany dia nivoaka nakany taizao zisy atany foana any anefitra zany io any anefitra nivoaka nakany atany foana ka nivavaka tany. Apitsika toko sy andininy marika toko fahaenina ihany, marika toko fahaenina ny andininy fa raika amby telopolo, marika toko fahaenina ny andininy fa raika amby telopolo. Eo nandray ny voalazany. Eo izy ary io Jesosy tamin'ny mpianatra zany. Eo izy avy anareo hitokana aiza izy any atany foana. Verinandro zao zay tamin'ny vakitsika teo marika toko voalohany dia Jesosy no nandeha tokana tany atany foana. Fa eto Jesosy dia niteny tampianany. Deo izy Jesosy tampianany avy anareo hitokana any atany foana ka niala sasatra kelikely. Fa maro ny famoivoy ka tsy nisy hinanana aza. Apitsika toko sy andininy anankiray Lioka toko fahasivy ny andininy fa roambe folo. Lioka toko fahasivy ny andininy fa roambe folo. Ahoana voalaza ny ten'Andriamanitra? Lioka toko fahasivy ny andininy fa roambe folo. Zao voalaza. Ary no nefa ao arivany andro dia nanatona ny roambe folo lahy ka nanao taminy hoe raha vao ny vahoaka mba hakanesany any amin'ny vohitra manodidina sy any an-tsaha handry atoro zany sy hitady hanina fa aty an'iny tsika ity izy. Aty atany foana isika. Ravana malala ho azisy toerana fakanaina eo anivon'ny efitra karakaina tany foana. Dia ao amin'ilay tany foana any anefitra misy toerana fakanaina any. Misy toerana fakanaina any amin'ilay tany foana. Dia jereo tsara ilay toko sy andininy vaky itsika. Areo tsara raha mahatsikatra zany nareo dia araka reo ny afatra tiako ampitaina. Fa Jesosy dia nandeha nitokana nakaiza any an-tany foana. Jesosy dia mitokana any an-tany foana. Any zany toerana izay ahitany Jesosy fitsara. Mahagaga. Any an-tany foana no ahitany Jesosy. Ataontsika hoe tsy haiko fitenan'izany moa anao zany. Fiadanana angambany na fomba fiteny mahazatra hoe filaminana. Tranquille izy zany zay. Tranquille Jesosy rehefa any an-tany foana izy. Milamina izy zany. Dia izay mahatonga ilay marika toko voalohany hoe Jesosy dia nandeha nitokana any an-tany foana. Dia avy eo amin'ilay marika toko fahaenina satria efa nahatsapa an'izay Jesosy dia niteny tampianatra indray izy. Dia hozy izy tampianatra hoe avy anareo hitokana any an-tany foana. Avy hitokana any an-tany foana. Dia nitao amin'ny reto mpianatra reto hiaraka aminy hitokana any an-tany foana. Dia eto indray ao amin'ilay Lioka toko fahasivy, mahafinaritra io tantara io, fa io zany miresaka ny nampinanan Jesosy olona tsy omby 5,000. Taizaka ny seho ny tantara. Taiza ny seho ny tantara. Aitsika ty ozy izy mpianatra. Aty an-tany foana ane isika e. Aty an-tany foana tsika ozy izy mpianatra. Dia raha vao ny vahoaka ho any an-tanàna, ho any amin'ny vohitra, mba hatory sy hinakanina any. Fa itsika aty an-tany foana. Toerana mahafinaritra an' Jesosy tompoko ny any an-tany foana. Toerana tena tiany Jesosy ny any an-tany foana. Ary eto amin'ilay Lioka toko fahasivy teo an-tany foana no nanaovan'i Jesosy fampianarana. Fampianarana. Maraina mandraparivo ny andro. Tsy nihetsika teo ny olona. Teo an-tany foana. Tsy ny sakafo fa teo. Fa rehefa tapitra amin'ny fampianaran'i Jesosy, ny mpianatra ny tao an-tsaina dia hoe roasy ny olona ho any an-tanàna. Fa Jesosy kosa, haitsika io tantara io, inona nataon'i Jesosy tamin'ny mpianana?
omeo hoanina izy. Aiza? Eo an-tany foana. Tsy mihetsika eo an-tany foana izy hozy Jesosy. Tsy miala eto an-tany foana eto izy. Fa eto izy, eto an-tany foana, omeo hoanina izy eto an-tany foana. Sady zay hoe leo Azisy tompoko. Zay ne leo Azisy. Toerana fakanaina eo anivoninona efitra tany foana karakaina. Dia misy toerana fakanaina ao. Dia zay le anjara toerana Azisy zay. Dikan'izay tompo dia izao, ny olona anankiray zany rehefa miaino Azisy dia tahakatakan'izay ny zavatra tokony iseho aminy. Mahita fiadanana izy satria eo an-tany foana izy io eo an-tany foana misy azy, dia mahita fiadanana izy amin'ny alalan'ilay Azisy. Mahita fifaliana izy, mahita hanina ihany koa izy. Tahaka an'ilay voalaza teo, omeo hanina izy hozy Jesosy eo an-tany foana, omeo hanina izy. Dia mahita hanina ihany koa, mahazo hanina ny olona rehefa miaino an'ilay radio Azisy. Mahazo hanina, mahazo sakafo. Amin'ny endriny maro samihafa moa zany, tsy hidirantsika lalina zany. Fa ohatrohatran'izay ke zany ilay toeran'ilay radio Azisy nandritra n'izay taona izay, 420 taona. Nanome aina ho an'ny olona eo amin'ny tany karakaina, eo an-tany foana. Ndao antsika amaraparana ny afatra. Tsy alavana ny afatra fofoy Inona ny zavatra niseho ary? Ndao antsika ary hijery kely ny ao Matthieu 7. Ndao mamaky ny ten'Andriamantsika. Inona indray ny zavatra voalaza ao Matthieu 7. Matthieu 7 vakitsika ny 1:1. Dia izao voalaza ny ten'Andriamanitra. Dia hozy izy. Ary tamin'izany andro zany dia niseho Jaona mpanao batisa nitory taiza tompoko? Tany anefitra. Asa mba nasarika ny sainareo io toe-javatra io. Aiza Jaona no mitory? Any anefitra ne. Baiboly milaza an'izany any anefitra Jaona no mitory. Fa tsy any an-tanàna. Tsika zany mahazatra atsika dia any an-tanàna rehefa hitory, sady zay. Rehefa anao fitoriana dia mamonjy tanàna, mijery tanàna, dia miditra ao amin'ilay tanàna, dia ao no mitory. Fa Jaona tompoko, rehefa mitory izy, any anefitra izy mitory. Any an-tany foana. Mampieritreritra misy afatra izy io fa tsy hidirantsika lalina. Hoe inona mba tian'izany olona zay? Hoe any anefitra Jaona no mitory. Fa inona ny any anefitra? Ngany misy olona. Any anefitra ny tsy misy olona. Dia any izy no mitory. Ary tamin'izany fotoana izany tsy mampiasa ohatran'itony micro, sady zay. Tsisy micro, tsisy megafone. Ka hoe tonga dia mitatatata fotsiny ny Jaona any anefitra any tonga dia mandefa sonneau matanjaka be, raitra be, dia na any amin'ny tanàna lavitra aza maheno anazy. Izy any anefitra no mitatatata dia maheno any. Tsisy an'izany tamin'izany. Fa inona kay ny tiany lazaina? Inona ny afatra izay tiana ampitaina ny amin'izany? Dia ndao ary ho vakitsika ilay ten'Andriamanitra. Ao amin'ny 2:2. Dia hozy izy. Mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Izay ke ilay afatra izay nitoriany Jaona tany anefitra. Mibeba fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Dia ndao toizantsika ihany 3:7. Dia hozy izy. Fa izy, Jaona no lazaina eto, izy no ilay nampilazaina ny Isaiah-paminany hoe injany misy feony miantso mafy. Aiza hozy izy? Any anefitra. Manomboka azonao amin'izay zany ilay tiana ambara. Misy feo miantso mafy any anefitra. Manao hoe amboaro ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Hatreo. Ho Azisy, toerana fakanaina eo anivon'ny inona?
aika any anefitra kay le oazisy misy anazy any anefitra dia miresaka intsika zany zao amin'le hoe radio onja-peo feo nore feo ane no ampitainy sady zay dia rehefa mamaky an'le Mateo 7:7 dia tena io kay le oazisy feo miantso mafy aiza ananefitra feo miantso mafy ananefitra dia le afatra izay ampitain'le feo dia hoe ny bebafy efa akaiky izy efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra ry havana malala ny oazisy radio oazisy ny onjam-peo oazisy nandritra ny 4 taona dia nitory an'izany afatra izany feo avy tany anefitra mety nisy ny resaka teto hoe zako moa zany teny teo hoe ianao zany zao andro sabata andro fitsarana mety no ny antony tsy afaka makany am-piangonana kanefa amin'ny alalan'ilay feo sady zay lizy zay ny le feo avy any anefitra amin'ny alalan'ilay feo dia tsy na fa ny radio oazisy dia lasa manatrika fanompoam-pivavahana ianao ary mahazo afatra avy amin'Andriamanitra ianao. Fa ny tena zava-dehibe ny amaranantsika ny afatra dia ny hoe i Jaona dia nanomana olona, nanomana ny vahoaka ny amin'ny fahatongavan'i Jesosy le Mesia. Sady zay dia izay ihany koa le feo any anefitra dia tsy nafa ny oazisy radio. Dia manomana olona, manomana vahoaka ny amin'ny fiavian'i Jesosy fandroana. Sady zay ny faniriako mba havita izany iraka izany any ity radio oazisy ity. 4 taona zao ny joroany efa nitatatata foana le feo. Sady zay nandritra ny 4 taona zany zao le feo miteny foana. Ny faniriana dia zao ho maro ane ary betsaka ane ny olona izay ho tafiditra any amin'ilay fanjakan'ny lanitra amin'ny alalan'izany radio oazisy zany. Ka ho tahaka amin'ny Jaona mpanao batisa izay niseho tany anefitra nitory ny fiavian'i Jesosy. Izany ihany koa no ho tanteraka amin'ity radio oazisy ity. Andriamanitra ne hitantsika rehetra, Andriamanitra ne mbola hita ihany koa an'izao radio oazisy zao, Andriamanitra ihany koa ne mbola hita ihany koa ny tetikasa fampandrosoana ny fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ity radio oazisy ity. Amen. Misaotra n'Andriamanitra lehibe isika noho izany afatra izay nampitondrany ny mpanompony izany, ary inona fa nampitondra herim-panahy ho antsika tsirairay avy izay afatra nentina teo izay. Amarana ny fotoana isika, kanefa alohan'ny amarana antsika azy tanteraka dia tsara mampatsiahy ny fotoanantsika anio folakandro. Amin'ny ray ora isika dia efa ho tafaverina eto indray, izay isy fotoana fijoroana vavolombelona sy isy fotoana izay andrenisantsika hira fampahirezana avy amin'ireo mpanakanto miara-miasa amin'ny radio oazisy izany. Ka amin'ny ray ora zany dia efa hiverina mivantana indray ny radio, fa ao anelan'elan'izay dia hitsahatra kely isika. Koa ho famarana antsika ary ity fotoana ity dia hiaraka hitsangana isika hanao ny hira nofiko ry Jesosy ty. Eo am-pitsanganana no naovantsika izay hira izay, hira fa 770 raha mahatsikaritra isika eo amin'ilay fiverenana dia ilaza fa tsy nofy intsony ilay izy fa tena ho tanteraka. Koa hiaraka ho redontsika ny andininy anankitelo avy amin'izany hira izany. Rehefa izay dia
ny ray aman-dreny pastora izay mitondra ny tenin'Andriamanitra teo no hitondra ny vavaka sy ny tsotrano. Izany tononkely izany tompo tena fanelinay tokoa ary vavaka izay ataonay aminao. Tsy ho nofintsony fa ho tena zava-misy ny ho any an-danitra hiaraka aminao, ny tafa hiaraka aminao, ny hiara mitoetra aminao. O Andriamanitra, amin'izao andro iainanay izao, ampitomboy ao anatinay izany fanantenana izany. Ary amin'ny alalan'ny radio Oasis sy ny tetikasa televiziona Oasis, izay fitaovana ampiasainao feo izay miantso mafy any anefitra any an-tany karakaina, manomana olona vahoaka maro ho amin'ny fitsenananao Jesosy io. Ho maro ane
ny olona izay hoany amin'izany fanjakalanitra izany amin'ny alalan'ity onjam-peo ity. Ireo mpiara-miasa rehetra izay manompo manatanteraka asa fanompoana amin'ny alalan'izany onjam-peo izany, aoka mba ho tahiana ao amin'ny fomba manokana an'izy ireo. Ka atsapy izy ireo fa tena fitahiana, tena tombontsoa lehibe ny manao izany asa izany amin'ny alalan'ity onjam-peo Oasis ity. Ka ho tena Oasis tokoa toerana fakanaina, toerana azahoana fiadanana, toerana azahoana fialan-tsasatra, fitsarana, filaminana ary fifaliana sy fiainana ho an'ny olona rehetra ny radio Oasis. Raha marana izao tapany maraina izao zahay amin'izao sabata izao, tanterao aminay Tompo ny tsodrano izay nomenao, ny vahoakanao fahizay manao hoe hitahy anao anie Jehova ka iaranao. Hampamirapetra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Mandehana amin'ny fiadanan'ny Tomponao dia ny ankehitriny ka hatramin'ny mandrakizay. Amen. Makasitraka rehetra nanatrika ny fotoana teto, akasitrana koa tsika rehetra tany an-tokantrano tany izay niaraka nanao fotoam-pivavahana, fanompo-pivavahana tamin'ny radio Oasis tamin'ity maraina ity. Ampatsivina trany amin'ny ray isika no miaraka hitondray amin'ny folakandro. Izara roa izay fotoana folakandro izay isy ny tapany voalohany fitsoarana vaventy.